manoloana indresaka iny dia mitondra fanazavana ihany koa ry zareo tompon'ny faninanana izay voakasika mivantana amin'ny ty raharaha ty dia ny ligina lalamanga izany izay nanambara mazava fa dia aradrariny ny fanapahan-kevitra ny raisin'izy ireo satria dia rehefa natao ny fanadihadiana rehetra ny ara-teknika sy ny pitsopitsony isan-karazany dia izay voanandray iny fanapahan-kevitra iny. Mitondra fanazavana mikasika indrindra izay Andriamatoa Rakoto Malala Fenoasina filohan'ny ligina lalamanga sy ny mpisolo vava azy ireo. Taratasy izay anana ny technicien misy ny officiel de match zany commissaire au match ny arbitre ny superviseur miaraka amin'ny CTR sy ny CRA reo olo reo zany anaty reny ny officiel de match de rehefa hiditra alohan'ny dirany ambony kianja zany tsy maintsy mandalo contrôle zany hoe misy capitaine d'équipe eo de misy arbitre anakefatra de misy représentant l'équipe anakroza capitaine d'équipe anakroa zany eo de iny le contrôle hoe mandalo eo anatrehan'le capitaine d'équipe anakroa daholo na hatramin'ny remplaçant ary zay misoratra anaty le feuille de match de indry zareo zany tara le tsy teo le bandy le nisy le litige io fa mandeha ny contrôle de rehefa vita ny contrôle de miteny le bandy le teny zany FTBA zany hoe mbola tarany le bandy le reto remplaçant reto fa ampifantarina ianareo zany hoe tsy nanatrika nandalo teo anatrehan'le arbitre anakefatra izy niaraka tamin'ny représentant ligue niaraka tamin'ny capitaine de l'équipe anakroa zay le hoe contrôle na de voasoratra anaty feuille de match le bandy zany de voasoratra fotsiny izy fa tsy nandalo contrôle tsy midika zay koa hoe nandalo contrôle izy raha fa voasoratra anaty feuille de match le izy fa le feuille de match iny fenona alohan'ny hipasenao anatin'ny contrôle de zay zavatra zay no tsy vita tsy nandalovan'le plalao zany fa araky ny nambaran'ny technicien ihany zany io anatin'ny rapportny rehetra io zany manambaran'izay de à partir n'iny rapport iny no nanaovana ny homologation de ino nanapahan'ny commission technique hoe rehefa nitapany jerena daholy natao ny fanadihadiana tany amin'ny anina double appartenance le bandy izay tsy maintsy tsy afaka nanao réserve de qualification de joueur manko ny amondrina satria tsy se présenter tao amin'ny contrôle le bandy zany hoe tsy hitany maso teo raha hitany maso teo zany izy de afaka nanao réserve de qualification de joueur ty bandy ty nanaovanay réserve de qualification fa noho ny tsy fahatongavany teo amin'ny contrôle tsy nahafahany ambondrina nanao le réserve de qualification dika zany rehefa niditra le bandy teny ambony kianja izay ny eo amin'ny table tsy censé hoe ty bandy ty ka le bandy ty zareo anaovana réserve de qualification de miprésenter licence izy de normal raha nampidiriny teo amin'ny table hoe afaka miditra izy fa ny ambondrina am'izay no nahitana azy teny ambony kianja io le bandy tsy nandalo contrôle fa ny tokony anaovana réserve qualification de anaovanay réclamation i bandy io la mampilalao an'ny JST ambondrina ihany ny ligue de rugby régional Analamanga nefany efa misy didi-pitsarana milaza fa hoe suspendu ny PV d'homologation tamin'ny 2 Jiona 2020 sy 2020 ao amin'ny 9/2020 amin'ny lalàna 2 sy 2020 ohatra 2020 tamin'ny 6 avril 3 sy 2020 dia milaza tsara mihitsy hoe raha les effets de la décision objet de la demande de sursis sont suspendus à compter de la date du dépôt de la requête jusqu'à la notification du jugement. Zany hoe raha nametraka fangatahana suspension d'exécution zareo teny anivon'ny tribunal administratif dia afaka anatsahatra tokoa ny baolina sy ny fanaovan'ny ambondrina ny tournoi top 14 ny zava-misy anefany tamin'ny 4 aogositra 2020 sy 2020 izay ry zareo vao nandefa ny tia signification ity
zay milaza manambara hoe misy attestation ana dépôt de requête en sursis tamin'ny 7 ny navoray an'izany a dia ny secrétaire tao amin'ny ligue n'Analamanga. Ny secrétaire ny ligue n'Analamanga nefany a dia tsy afaka manapa-kevitra hoe hoatsahatra ny fanohizana ny lalao na ny fanombohan'ny lalao. Zavatra ty tokony ho fantatsika nefany ny 15 aogositra sy ny 9 aogositra no nanomboka ny tournoi top 14 eto amin'ny Analamanga. Zany hoe tsy misy antony intsony zany ilay sursis exécution satria ilay PV d'homologation ity efa exécuté. Zany hoe raha ohatra izy zany ka hoe anatsahatra ny tournoi tokony misy didim-pitsarana aloha milaza fa hoe atsahatra ny tournoi 2015-2016 amin'ny ity taona ity.